satria ny baiboly tsy manambara an'izany. Averintsika vakian'Andriamanitra ilay Apokalipsy 1:20 dia ny 2 Apokalipsy 1:20 dia ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny. Ary nahitao fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo iaona amin'ny vadiny. Fantatsika tsara zany eo amin'ny 1 dia hoe io le lanitra vaovao, tany vaovao. Tsy mbola nisy ninina teo. Any nefa nitarehan'Andriamanitra antsika anana anjarany amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia nampidinina avy any an-danitra avy tamin'Andriamanitra le tanàna masina, dia tsy nahantona teo amin'ny abakabaka fa napetraka tetỳ amin'ilay tany. Le tany vaovao io. Izany no ahafahantsika misintona hoe ny tanàna masina zay hodiavintsika ratrizay dia ety amin'ny tany vaovao fa tsy any amin'ilay lanitra akory. Ka noho izany dia mbola lazaika any hoe tsy makany an-danitra rentsika zanak'olombelona. Fampianarana diso, fampianarana tsy marina ny taonanao sy ny hevitra hoe ho any an-danitra tsika zanak'olombelona. Tsy izany io. Ary mbola manamafy an'izany eo amin'ny 7 amin'ity Apokalipsy 1:20 ty ihany. Apokalipsy 1:20 dia ny 7. Eno tsara ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely 7 izay nanana ny lovia 7 dia ireo nitondra ny loza vity farany ka nanao tamiko hoe, avia ty dia asehoko anao ny ampakarina vadin'ny zanak'ondry. Toy izantsika 10. Ary nitondra tamin'ny fanahy ho any tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneo ahy ny tanàna masina dia Jerosalema, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Io fehezanteny farany io zany mbola raisiko indray. Hoe le Jerosalema io izy midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Zany hoe niala avy tany amin'Andriamanitra tany an-danitra dia ho ampidinina ety amin'ilay tany. Zay no ilazako hoe tsy miakatra makany an-danitra tsika fa hifindra ho any amin'izany toerana atao hoe tany vaovao sy lanitra vaovao zany. Ary ny tanàna voalohany isy eo dia Jerosalema vaovao. Ka angamba tsy adikevitra intsony fa dia hoe ampy izay fanazavana izay, fa ity misy fanamafisana kely anankiray ary ao amin'ny bokin'ny Salamo 5:1. Salamo 5:1 andininy 4. Salamo 5:1 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra zao ny voalazany teny. Ny lanitra dia any Jehova, fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Ka mino aho hoe tsy adevitra be amin'izay intsony tsika. Fa samy ara-mino, iara-manaiky fa tena ny lanitra dia an'Andriamanitra rery. Fa tsy atsika olombelona, fa ny atsika olombelona dia tany foana. Ka rehefa miala amin'ity tany ity izay ho simba atsoatsy dia hifindrany amin'ilay tany vaovao. Dia eto ny anazavako kely amin'izay ary hoe zany no atao hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Misy tantara ao anaty baiboly resadresaka fampakaram-bady. Fa eto zany ny atao hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry dia tsy inona fa zanak'ondry dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Iza le vadiny? Tanàna masina, Jerosalema vaovao. Ka ny atao hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry dia io fotoana io izay hampidinana ny tanàna masina ho ao amin'ilay tany vaovao. Dia rehefa tafidiny eo dia ampidirina amin'izay ny olona rehetra zay voavonjy niala tetỳ ambonin'ny tany. Ka zay fotoana izay mihitsy zany hoe le fampidinana ny tanàna masina sy ny fampidirana ny zanak'olombelona izay ho tafiditra ao, izany no atao hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka angamba iveriko fa ampy antsika ny teny izay voalazana ty hoe ny lanitra no an'i Jehova fa ny tany natao an'ny zanak'olombelona. Ka tsy hedintsika hevitra lalina be sy lava be intsony fa dia hoe ampy izay. Ny hojerevantsika manaraka dia izao. Mbola tsy hojerevantsika eto aloha le hoe inona nataon'ny olona raha te azo an'izany fiainana mandrakizay zany izy. Fa mbola hojerevantsika mialoha zay ary nefa hoe raha tsy tonga any amin'ilay hoe fiainana mandrakizay ny olona na any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao dia aiza ny toerana misy azy. Mbola ho programantsika manaraka izay zavatra izay. Fa no andao hojerevantsika ary aloha ankehitriny dia hoe manahoana sy manahoana enao sy ny fiainana mandrakizay. Ao anaty baiboly miverina 9 mahery eo. Angamba eo amin'ny 9 eo
ny teny voasoratra manoratra hoe fiainana mandrakizay. Tsy inona fa io le lazaiko hoe fanjakan'ny lanitra izy indraindray, fanjakan'Andriamanitra izy indraindray tany vaovao sy lanitra vaovao, indraindray Jerosalema vaovao fara moa de ity anonantsika azy ity hoe fiainana mandrakizay. Za zany mivavaka, io no tokony ho katsahako. Ianao koa raha hivavaka, io no katsaho, io le nolazain'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 5:7-8 hoe katsaho aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia anampy anareo zany rehetrarehetra izany. Io ange le fanjakan'ny lanitra katsahany. Ka inona moa no ilazan'ny Baiboly ny fanjakan'Andriamanitra ho katsahantsika io? De lazaiko anao ary ao amin'ny bokin'ny Romanina dia ny toko 9. Romanina toko 9 ary vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Romanina toko 9 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary fa tsy nandray ny fanam-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay iantsoantsika hoe Abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny Kristy fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandovo, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Ny tenin'Andriamanitra ny vakitsikito dia mety efa vovakinao, mety efa renao nandritra ny androm-piainanao. Ny zavatra voalohany ho raisintsika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia hoe misy ary ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Fanahy io fa tsy nofo. Io moa mbola holesintsika manaraka aorindrinao, ahafantarantsika tena marina hoe araka ny voalazan'ny soratra masina, inona marina no atao hoe zanak'Andriamanitra satria be dia be amin'ny mpivavaka amin'izao fotoana izao tsisy manaiky gisitra fa samy zanak'Andriamanitra avokoa. Kanefa raha raisintsika kely le teny Jesosy izay tao alolo tao misy hoe olona mivavaka zao nefa lazain'i Jesosy hoe zanaky ny devoly, ka mbola hoenarantsika amin'ny lesona manaraka zany hoe inona ny tena atao hoe zanak'Andriamanitra. Fa rehefa zanak'Andriamanitra le olona, fanahy hoy aho fa tsy nofo. De voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo hoe mpandova an'Andriamanitra sady mpiray lova amin'ny Kristy. De io zany manome ohatra sy fianarana ho antsika nge ny zava-misy eto an-tany. Satria eto an-tany dia efa manambara hoe raha misy olona mpanan-karena be na manana fananana be na tsy manana ary fa kely fotsiny ny ananany, rehefa maty reny olona ireny ny zanany mandova azy, fa zay tsy zanany tsy afaky ny andovo, fa mety mangalatra ohatry ny ady tany misy eto amin'ity firenena misy atsika ity zany, zay tena miteraka olana be dia be eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Ka eto aho zany dia milaza hoe raha zanak'Andriamanitra ny olona anankiray mpandovan'Andriamanitra izy, ary voalazako hoe mpiray lova amin'ny Kristy. Inona io lova io? Io lova io dia tsy inona fa le tany vaovao any amin'ilay fiainana mandrakizay. Zany hoe tiako apetraka mazava tsara amintsika fa marina ny teny nampanantenain'ny Petera apôstôly atsika izay teo ambany fitarian'ny fanamasina fa dia zao isika hoy izy araka ny teny fikasana dia manana fanantenana ary manantena lanitra vaovao sy tany vaovao hitoeran'ny fahamarinana, satria azon'ny Petera antoka fa mpandova izy. Ka io no antony ivavahantsika hanana anjara lova any amin'ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Ka tadidio ary ianao izay hivavaka manompoko izao ka tsao ary hanana lova ianao. Fa io le niresahan'i Kristy foana hoe katsao ny fanjakany sy ny fahamarinana, zany hoe katsao ny lovanao aloha, amin'ny alalan'ny fahamarinana no hikatsahana an'io, dia hanaraka ho azy ny zavatra rehetra. Raha ny teny koa Jesosy Kristy izay tsy vakiko eto fa haitsika tsenjery ao amin'ny Jaona 4:9-20 dia izao ny teny nolazainy hoe toy izao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany lova zany ihany le izy. Zany hoe Jesosy isaky ny miteny dia ny tanjona ny kendreny dia ny anahana ny olona rehetra ny atao hoe fanjakan'ny lanitra na ny lovany any amin'ilay hoe tany vaovao sy lanitra vaovao izay hananana fiainana mandrakizay. Zay ny an'i Kristy ary io no antony nandrahana azy tetỳ an-tany.
be deaibe no mivavaka hoe nahafatesan' Jesosy zao sy ny karazany. Mety ho marina avokoa fa ny anisan'ny voalohany indrindra ary antony voalohany indrindra nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ka nanyrahany zanany hoe te ambonin'ny tany dia ny ananany zanak'olombelona fiainana mandrakizay. Zany hoe zay ny tariketra an'Andriamanitra, zay koa ny tokony hamaika atsika. Ary ny tsara ne za dia efa nanambara hoe raha ny baiboly ny jerena, raha zay teny hoe fiainana mandrakizay fotsiny zay ny jerena, 700 mahery ny teny voasoratra sy manoratra momba an'izany ato anatin'ny baiboly. Anisan'izany tia hovakitsika eo amin'ny bokin'ny Daniela, zany hoe efa tany amin'ny testamenta talohany dia efa nisy ny fanambarana mikasika amin'ny fiainana mandrakizay. Daniela toko 12 andininy 2. Daniela toko 12 andininy 2. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Teny anisan'ny mahafinaritra zay teny zay. Ary Daniela zay nanoratra ny tony sy nahita n'ity faminaniana ity dia efa nisan'ny olona lasa korazana amin'izao fotoana izao. Raha mamaky ny teny aro moa tsika dia nisy teny nampahirezan'Andriamanitra azy mihitsy hoe enao izy dia zao hody any amin'ny vovoky ny tany ianao, fa horonony ny teny fa mbola maritrela be, fa mbola ho amin'ny andro farany zany. Dia nananteny izy fa dia nanoratra n'ity zany dia hoe mbola hitsangana indray izy, ary tsy hoe lainga fa tena marina ny nosoratany Daniela mpaminany fa dia Kristy nanamafy ny teny mihitsy. Raha nilaza zao Daniela hoe maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany ozy izy no hifo, sasany amin'ny fiainana mandrakizay, sasany amin'ny latsa sy nenatra mandrakizay. Tadidio tany dia efa nanana fanantenana zany ry Daniela fa isy ny fiainana mandrakizay, fa ny fiainana eto tany mandalo ihany. Ino ny fiainana mandrakizay io? Le tany vaovao sy lanitra vaovao, any amin'ilay tanàna atao hoe Jerosalema vaovao. Dia Kristy Jesosy ihany koa dia anisan'ny nanamafy ity teny ity raha raisitsika ohatra ao amin'ny Jaona dia ny toko 5 andininy 4. Jaona toko 5 andininy 4 sy ny 5. Zao ny vaky ny teny: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho elohiny fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay handrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary zay mandre dia ho velona. Zay teny zay dia azo notoizina hatramin'ny 7 izy dia mitovy an'ilay lazain'ny Daniela teo ihany. Zany hoe misy ny fiainana mandrakizay zay tsy eto tany ary tsy ankehitriny izy fa mbola ho avy any amin'ilay tany vaovao mantsy io zay nampianarako anareo teto. Dia voalaza neto ozy izy hoe misy ozy izy makany amin'ny fiainana mandrakizay rehefa mandre ny feon'ny zanak'olona ny maty eo am-pasana dia ho velona. Dia raha mitoy ny teny dia zao: sasany ozy izy hitsangana ho any amin'ny fiainana, sasany hitsangana ho any amin'ny fahamelohana. Zay le teneniko hoe vakio hatrany amin'ny 7 misy an'izay teny vakiko zay. Dia zazany manamafy fotsiny fa Daniela efa nanoratra misy ny fiainana mandrakizay ary ny maty mbola hitsangana. Kristy Jesosy eto koa dia naniteny ka voasoratra ihany koa araka ny teny Jesosy eto fa dia zao misy ny fiainana mandrakizay ary ny maty mbola ho velona indray. Maro ny maty ankehitriny ireo le maty eo amin'ny vovoky ny tany, mbola hifo reny, mbola hitsangana reny, fa saingy zao raha miara-mitsangana izy, sasany ho any amin'ny fiainana mandrakizay, sasany tsy ho any. Mbola hitantsika moa hoe rehefa tsy mahazo fiainana mandrakizay ny olona dia makaisy. Fa dia zao ny ojerevantsika farany zany dia zao raha ohatra ka voalaza fa misy ary ny fiainana mandrakizay any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao ary tanàna vaovao atao hoe Jerosalema vaovao, io no atao hoe tanàna masina, no hidirana rehefa tonga ny fotoan'andro hidiranao. Io fotoana hidiranao io no atao hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny fanontaniana farany hojerevantsika amin'ity androany ity dia hoe
moa ve efa misy olona any am'izany fiainana mandrakizay zany, na any am'le hoe tany vaovao sy lanitra vaovao? Raha nanaraka tsara ny fanazavana isika dia every tsara fa tonga de azonao ny valiteny, mbola tsisy olona any. Satria nahoana? Satria le tany arenge mbola tsisy tanàna, le tanàna ary mbola any amin'Andriamanitra, mbola any an-danitra. Tsika nefa milaza fa tsisy olona miakatra any an-danitra, fa rehefa tonga ny fotoana anankiray milahatra tsara ny fisehoan'ny tantara hoe tonga eo amin'ireo ny lanitra Jesosy Kristy, angonina ny voavonjy rehetra zay tratra velona, atsangana kosa ny maty zay an'ny tompo, fa ny maty tsy an'ny tompo mbola tsy mitsangana. De ireo maty mitsangana ireo zay atao hoe an'ny tompo, nanaraka ny famarinana talohan'ny nafatesany, de miaraka am'izay tratra velona an'ny tompo ihany koa zay nanaraka ny famarinana, matoa izy voasikajo hoe an'ny tompo. De ireo no miara-miakatra makeny am' Jesosy Kristy eny amin'ny rahona. De rehefa tonga eo amin'ny rahona tafahoana am' Kristy zany izy, zay le mitsena ny tompo am'izay zany eny amin'ny abakabaka, dia maty daholo ny olona rehetrarehetra zay velona rehetra sisa velona tetỳ an-tany ka tsy tafakatra, maty daholo. De maty reo miampy an'izay maty rehetrarehetra hatramin'ny tany kanefa tsy nitsangana, zany hoe reo maty tsy ao amin'ny tompo. Zay zany sisany tavela eto tany. De miandry ny fem-potoana atao hoe arivo-fotoana isika, voalaza amin'ny Apokalipsy 2:20 zany rehetrarehetra zany. De rehefa tapitra ry fem-potoana hoe arivo-fotoana io, zay vao hoentina sy ampidirina any amin'ilay tanàna masina sy ilay Jerosalema vaovao, any amin'ilay tany vaovao, reo olona voavonjy niaraka ny tsenan'ny tompo teo amin'ny abakabaka. De iny fotoana idirana iny sy le nampidinana an'le tanàna, zany hoe amin'ny fotoana io zany zay vao ampidinina le tanàna, tafidina le tanàna, zay vao aroso am'izay le olona. De rehefa mandroso le olona, ino no atao hoe vanim-potoana fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Dikany de hoe tsy mbola nisy olona afaka nakavansa mihitsy zany, niza maty hatr'izay rehefa tonga Jesosy zay vao atsangana daholo. Efa nometsika teo ny 2:9, mbola manamafy an'izany ny Tesalonianina voalohany 2:4-9 sy 17. Tesalonianina voalohany 2:4-9 sy 17. Manampy an'izany koa Koritianina voalohany 2:15-2:15 sy 2:15. Koritianina voalohany 2:15-2:15 sy 2:15. Ireo zany manambara hoe ny maty de mbola miandry ny fahatongavan'i Kristy, ka rehefa tonga Jesosy Kristy zay vao hitsangana ireo de hoentina miaraka amin'le tratra